fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Mirabatsika andray tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana isika ity amin'izao fendoan'ny herinandro izao alatsinainy 4 novambra. Miraba ny italiany famoana ny gazety anivon'ny groupe Ultima Media. Mirabanao Frank Ramarson. Mirabanao sinezy ary miraba koa zao ny anropianotsika. Ny anokafatsika andresaka Frank Ramarson eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena nefa ihany koa azo ampifandraisana amin'ny asa fanaovan-gazety eto amintsika maty nisy namono tany amalimo zany ny mpanao gazety frantsay Menada hatramin'izao mbola manjavozavo tanteraka ny makasika azy ireo tsara patsivona ampieno kely aloha ny zavantranga sy ny taombadika zany rehetra zany Frank Ramarson. Le famononan'le mpanao gazety zany dia hitantsika zany fa taorina kely ny libération tsika fanafahana an'ireo otage frantsay tany Mali sy Niger. Ny zavatra hita zany satria nisy fifanarahana tamin'ny Ansardine zany ny groupe islamique le nanao le totsika hoe kidnapping zany Yada Akali hoe zay nankatatra mba avelao fa tsy azo kasiny zany impunité. Manjavozavo ihany koa le satria tsy fantatra raha misy vola na loha mba hanafahana an'ireo otage io. Hitanao tsara zany fa ao anatin'izay ambiance zay zany le totsika hoe nisy an'ity famononan'ireo mpanao gazety ary koa io akatoko ny fifidiana législative. Raha hitantsika manko fa ny mikidalina ny nisany se nafaty ny izy menadary io dia io ny tena région tsy mila fifidiana hatramin'izay foana hoe ny tena nao menace hoe tsy mila ny processus électoral ka mahatonga ny olona hoe maninona no hoe izy roa zany no totsika hoe izy tary io zany no totsika hoe cible amin'le terrorisme dia eo ihany moa le opération Serval ny Mali ary kio zany eo ihany koa zany hoe tsy fankatoavana an'ireo rebelle Touareg ny Akmi Moudjou ny isiny zany fifidiana malalaka sy mazava any Mali zany hoe ny processus mihitsy zany totsika hoe totsika reo zany miady ny tsisy fisiny démocratie any Mali tahaka ny hafa koa zany zay manentsika ny mpanao gazety zay asa sarapito izy ao satria any Syrie zao dia misy mpanao gazety efatra mbola votana ary eo manko mba sotroina sainy rehetra hoe tsy mora nge ny totsika hoe le asa fanaovan-gazety natray naty amintsika azy satria misy totsika hoe les libertés d'expression, les libertés de presse mihitsy no tsy misy na eto amintsika na azo lazainy zany satria tsika dia manao censure na amin'ny tenatsika azy matahotra sao dia isa zavatra tranga ary efa nisy zany hoe rehefa mamoaka vaovao na dia mahapototra aza dia tsy afaka no nitotoka hoe mety misy setrasetra ataony mpitona fanjakana zay efa nisy d'ailleurs tamin'ny hafa hoe rehefa manao zany karazana journalisme d'investigation dia rehefa manerina amin'ny fanjakana dia samborina ianao teto efa nisy ary mbola isy zany zay koa satria tsy mbola nitaizana amin'izay sotoavina zay le mpitona fanjakana hoe nisy ny mangarahara eo amin'ny lafiny totsika hoe famoahana vaovao le hoe la liberté d'informer et le devoir d'informer dia zavatra hitanao fa tsy maintsy ampiarina mba hisy ny démocratie malalaka na iza zay misy hitanao tsara zany fa amin'izao akatoko ny fifidiana deuxième tour zao mbola misy ihany zay mbola milaza fa hoe tsy tokony andeha processus démocratique tsika fa tsy tokony nisy ny fifidiana toko foana no fifidiana io. Hitanao tsara fa misy l'Alliance pour la refondation zay mbola manao fivirina reny raha ohatra ampitoviana ny Mali mitovitovy ihany karaha terrorisme intellectuel ihany reny misy olona ihany tsy mety mihitsy ampilamina an'le firenena fa ny azy dia hoe fampihavanana aloha nefa ny isika mbola anaty crise tsy mitavavoaka amin'ny crise isika raha tsy hoe misy fifidiana io zao fa le fifidiana fa hoe na dia eo aza lesoka maromaro dia misy zany karazana hoe premier pas aussi étape ray zay tanjona ray zany vita dia mety hoe zay fandena na dia misy menimena tsy nahazo le karapifidiana tsy anaty liste électorale mbola resarantsika zany manko fa inona zany no totsika hoe no vaolana omena zay fa tsy raha teny zao
ny Union africaine na ny SADC hoe na ny Union européenne tia ny fifidiana voalohany irany sody tsisy korotana na dia eo azy le hoe fimenomenoana marobe sika gasy zany dia hoe isan'ny indry tsotrany zao afrikana rehefa betsaka ny famono teto raha ohatra zavatra nitsanga teo amin'ity ataontsika hoe organisation le fifidiana ty. Voaresaka ao le mahakasika ny lisy-pifidianana Franck Ramazoane teny amin'ny CCT Anosikely ohatra dia nitaky ireo parlementaire zany amin'ny hoe allo ho ahitsindray mandeha indray zany le lalalam-pifidianana fa tokony hifidy ireo olon'ireo ary anisan'ny tezitra moa zany ireo parlementaire ireo manoloana ny tenyny premier ministre sy ny filohansenita ny faraparany herinandro. Ny zava-misy ingetsy hoe parlementaire voatendry ireo anitsy lalalam-pifidiana efa hiditra anaty fifidiana antsika olona tsy voafidy reo raiza faharoa naniny izy ny tsy nihetsika naniny parlementaire zany hoe any mivahoaka ndreny misy azy maniny izy tsy nataontsika hoe manao devoir de civisme ho any le ataontsika hoe vahoaka zay misy azy azy satria reo hoe parlementaire misy avy any ambato finandrano parlementaire avy any Sambava parlementaire avy any amin'ny Diana zay maniny izy raha tany aminy tsirairay nataontsika hoe sensibiliser ny électeur hoe ndanareo manao misoratra tsy hitanao la gensi ndany izy ale hoany zay niasany fa zao zany zao manao constat satria izy tsy niasa karama be ary zay matsy mbola tsara veramarina ihany fa tamin'ny andro niarazana masy niaratsira tamin'ny 92 tsy mikarama ny parlementaire tamin'izany ny Grèce moa ny anaran'izay tamin'ny conseil de redressement économique social raha tsy manao session reto sady mangala-bola no mihinam-bola no ticket carburant zay échangeny amin'ny station service atao lela vola dia zao zany dia mitakindray hoe mivolalana vaovao hoe mody miasa tsy efa tara ohatra ve zay fa mba tokony sérieux ihany le parlementaire aloha sarotra mandainga satria efa ozin'olo tsy dia ilaina loatra ny fisina zay ke matonga comité national tsy mba rany zareo afaka miteny izy hoe manao lalàna tsika fa tsy manakiry le lalàna satria amin'ny 20 décembre be législative donc zany aloha mianjy amin'ny 20 décembre raha te hanitsy an'io lalàna io amin'ny parlementaire vaovao zay voafidim-bahoaka zay nga mazava misy satria le olom-boatendry indray no mianakiny zao andeha hoe mamy mbola mi-interroger ny gouvernement zao problème fa tsy any zantsontsika zao tokotra mbindakina rendio zao mbola toko hoe terrorisme intellectuel zany hoe tsy tokony zany hiditra anatin'izay vovo zay ny gouvernement tamin'izao fotoana. Voaresaka ho teo mahakasika ny zay fifidianana zay Franck Ramazoane raha ny voka-pifidianana tamin'ity androany ity niena ny vato azy ny candidat Jean-Louis Robinson niakatra kely 500,000 ny an'ny candidat Ira Rajoelina tahaka izany koa ny candidat Roland Ratsiraka niditra amin'ny larana fahaefatra raha tany arinan'ny Camille Vital izy inona nandikanao an'izay voka-pifidianana zay? Dikan'izany fa mbola misy kely ihany zany hoe ny satria zany efa tapitra zany hoe ny famoahana ny résultat ny vokotra eto amin'ny province Antananarivo sy fianaran-tsonga misy apahana zany hoe plafond amin'izay zany ny Robinson fa tsy akinteneniko tena tsy ohatran'ny 24 na 23,5% ny vato azo raiza faharoa le vato miakatsoro dia vato avy any akoudaoudany j'ai mis dans les contrées lointaines je teny frantsay dia ny hoe 8 ao zany tokony ampitahina amin'izay hoe tena misy isan'le mpifidy ao hoe le vote inscrire anatin'ny le bulletin izy ko zavatra anankiray fa tsy afatariny ihany zay zavatra zay amin'ny sinezy raha ohatra hoe raha ny analyse atao tsy makaka moa ny Roland Ratsiraka raha miakatra amin'ny fatony satria avy any amin'ny dolo le avy any Atsinanana sy avy any Sambava ireo vato ny saina nanomika tamin'ny lahady ka dia normal any azy raha miakatra misy angely atao voatetinika kely eto zany hoe sao rehefa avy any aminy ianao dia ianao no manjesa ary zay nataoko hoe amin'le alliance amin'ny deuxième tour dia vita hoe logika amin'ny tena ny ve le olona pomban'ity fitondrana SADC hoe iaraka zay manko ny tokony izy sa ny saratsara sa koa hoe tsy hiteny ny sasany dia eo zany mahitana hoe le combat est encore ouvert zay ny fiteny vaza soranao teto mifandarana isika tamin'izao androan'izao ary Franck Ramazoane sotranao sy ary misaotra koa zany anareo anareo zanino atsika mandra-pitafa amin'ny fotoanantsika manaraka indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy
fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valolatsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina.